Ny ako sy Arivo Radio manolotra ho anao fizarana voalohany ny tantara mitondra ny lohateny hoe Varomaizina. tantara nosoratany Rajaonarso Jean Flavien. ireo anomehana ny tantara Irina Sandra, Miara Besson, Itokina Kalona, miaraka amin'ny Robin, Tout Bienvenu ary Fidernienne. Nanatotosy Miara Besson, nandray feo Patrice Nomenjanahary, nandrindra ny miara teknika Fidiarniaina. anino andro faharoa. Na ho lasa religiozy ianao na iray amin'ny lehilahy tsy raharahako azao ny anjara ndraikitra ao amin'ny fifanarahantsika dia ampy izay. Tokony ho fantatra ao hatrany am-boalohany anefa hoe anapetra ny fiarahako miasa aminao dia mihevitra aho hoe tonga izany fety izany ankehitriny. Mamazivazy aho kosa angamba ianao. Tamin'ny fotoana nanekenao an'izao asa izao dia tady fa nanao sonia metraka ny fiainanao eo am-pelantanako ianao. Sa tsy fantatro izany? Raha naposiko izany aza atao maheno resaka ohatra izany avy aminao tsony fotsiny ahy raha mbola tianao ihany no miaina. Fantatro tsara fa tsy mba fombako ny manafatra ohatr'izao raha iso fiangarako anao no mbola fialako nenina aminao. Fantotra ange izany madame, fa za mihitsy angamba efa mahatsiaro tena hoe mandroso ny taona. Ndraisiko ditra ny atanorako izay vitako tamin'ny lasa, ditra izay nahatsapako nenina no ireo fo maro noratraiko noho ny asantsika. Izay no efa tsy naneriko anao tsony hanomeny mihoatra mijanona amin'ny fitadiavana ny sibla sy fametrapetrahana ny velam-pandrika sisa no asanao amin'izao. Raha diso izany dia mba lazao ary hoe firy ny raha nalatsaka ao hatramin'izay niverenanao izay. Samy mpamono olona ihany manko na ny mpandraraka pozina ao anaty sakafo na ny mpampiakatra n'izany ao am-bavany. Tsy te olon-dratsy mpakakeriny sy mpivarotra ataovy izany tsony ahy. Tsy te handray anjara amin'ny fanesorana ny olona tsony koa, na amin'ny fomba ahoana izany na amin'ny fomba ahoana. Ampy izay fa aza mandany fotoana amin'ny resaka tsy misy fotony eto ianao hoe. Lazao koa ary fa tokony hiova taranja hivarotra kabary koa sika. Diso hevitra tsiny ianao raha manantena ho tsofoka rano ianko amin'ny ronono ny tiana hosotroana. Fomba iray ihany no ahafahanareo miala amiko, mitsotra anaty boaty na matoko na maty amin'ny fanjakana. Asa raha mazava aminao izay. Ary andeha ataovy ny iraka mpanaoviko anao fa aza laozanao midongizina eo mandoto ny rivotra iainako fotsiny. Ay, farany tady fa mbola tsy afatra hosamiko ianao tamin'ny fivadianao tamiko. Miandro fotoana fotsiny ny valy fatoko aminao fa tsy hoe adiniko akory. Azafady Kasitira. Ianao koa manaitraka. Toa hoe nangataka iresaka amiko ianao. Ie, azafady fa lasa kely ansaiko. Tsy dia hoe misy inona loatra koa fa ny amin'ny dia moa raha tiako resahana aminao Ay ve, ino to raha ny teninao fa miaina? Asa raha ny tantarainy taminao fa tafaresaka izay mianaka voaingana mikasika an'ireny. Dia tsapako tamin'izany ny alahelo efa mivadika ho foankahalana azy. Ianao andrandrana indray ve no tompoko nanafianana ny losola fa izany tokoa no izy ary tsy manome tsiny asa satria mbola mena vavanga izy no nandao anay rado Fantatro dia fantatro mifetraka an'izany anam-panka. Na aminao koa azafy izany hoe hainao mampandefitra ny fahasorenanao mba tsy ampitaraziko ny savorovory. Tsy mbola nity olona akoatra ny mivadiko iny Pasitera. Izany? Rehefa nalala azy vao fantatro hoe ay tsy nitiaviko fa niarahako fotsiny talohan'ny rehetra. Tsy mahay mity oloka afaka ohatrany tsony na ho tereko amin'izany aza ny foko. Dia tonga ho azy amin'ilay tenin'ny apôstôly hoe ny fitiavana manarona fahotana maro. Amaly fitianao amin'izany any Andriamanitra. Raha mba fantatrona izy mifetraka an'izany teninao izany atao poko Pasitera.
dia ilay fona reraka sy rotika ny ady nefa mbola indro mijoro hiatrika no avy. Tadio fa modely ho amin'ny maro ny fijoroana toy izany. Tonga fianarana ho amin'ny mihinanao no fioretanao sy ny vahafozatenanao an'Andriamanitra. Ho afaka ilavolefina tokoa ve moa manoloana n'iny adidina kiny ny tompo amiko iny? Rehefa mitady amin'ny fo izay aho dia iny zanako iny nabahako ao an-tsaiko mba hamikirako ihany indray. Dia araka ny teniko teo tokoa moa hoe momba azy indrindra ny lako resaka taminao. Eny tokoa, niresaka momba ny rado nareo izay ianao teo. Izay indrindra dia amporisika anao aho hoe volavolahoanana n'izao fomba fijerinao izao izy. Ampianaro azy ny fandeferana. Ianarany manome toerana ampony ho an'ny famelan-keloka. Fantatro hoe efa manao an'izany ianao fa mampirisika anao be lavitra fotsiny aho. Ao fa hiezaka hiresaka amin'ny matetika amin'ny fanoako raha izany. Azonao no tiako iavana. Mila olona iresahana tokoa mantsy ny fahitako azy iny. Mba tsy olona tsy ampidi-doza azy nefa fa olona tia sy akaiky azy mihitsy. Mampitaberina ny resako tamin'ny rato izany teninao izany. Ilay hoe olona mampidi-doza. Tsy azo. Miresaka momba ny namana ifaneraserana izany nareo. Ka fa tia von'olona etserotina na tonga n'ilay resaka hita amin'izay ka dia tonga tany amin'ny diamondra moa izany avy eo hoe manany aminy satria saika tovovavy daholo rehetra adozana ambarany gazety. Izay tokoa nge anday aman-dreny ny zanany mampanahazo kokoa no ny tenany azy. Mamy angeza ny zanako izany pastery. Tsapako izany aiza ny tany alehako raha maninona any ny vavy tokako mahafatifaty kely iny. Ary raha mahalala izao fahaverezan'olona sy fahaty tetseroa izao. Resaka halatra tao va raha ny sisiny resaka mialy. Izany mihitsy. Na tsisy maso na misy taova tsy hita foana amin'ireny faty ireny. Tena tsy mifatotrovana mihitsy ny olombelona ka. Dia ho gaga amin'izany ve nefa ianao? Tsy efa nanambara mialohan'izany ve moa ny baiboly? Dia aiza nefa ny ale iza ihany koa ny tokisana raha izany. Malahelo aho milaza aminao fa tsy misy olona mendrim-pitokisana intsony amin'izao. Anadandreny ihany no mahavita manolana ny zanak'anabaviny amin'izao. Raha niteraka mahavita mivarotra ny zanany. Efa manjaka loatra ny varomaizina ka aleo aza miay amin'ny olona rehetra. Matahotra ny ain'ny zanako iny aho. Zavy moa nasanatritratra ny zany aza efa vita nge ny fiainako e. Izay no lazako aminao hoe manatonaka kokoa azy. Zara ho aminy izany ayahanao izany dia ampianary izy hitandrana amin'ny zavatra rehetra ataony. Misotra pastera. Tsy sosorana. Soa tokoa fa teo ianao nampatsiahan'izany rehetra izany. Izay ny irak'Andriamanitra nanaovako fifanekenany e. Ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Eto indray izany lavitra eto. Erezo ny saina dia enjano ny sandro fa asa reto miandro reto. Dozy misavovona mahameno borao. Mino izany fa momba an'izany andihan-jola mampikilay antralazany daholo reto. Ny andrafy izany tambajotra ny jola-paka kely sy mpamonin'olona eto Antananarivo izany mantsy no misy anany raha anaty. Dia iza mireto dozy be da be eto izany nefa nanomboako amin'ny fikarohany. Aiza ihany koa ny toerana voalohany mila mahazo miditra ve tompoko? Miditra fa tsy maninona. Iza moa raha tsy mahaditra? Antso hoe rady fotsiny mba tsy hanahirana anao e. Faly mafantatra ase? Za kosa no inspekteur Tsito. Efa fantatro ka. Mbola tsy nanao ny atota taratasy ifindranao aty akory aza mantsy ianao dia efa fantatry ny rehetra tato ny vaovao. Ay ve? Mahagaga indray izany. Hitako moa tsy voavandra raha goavana oatra ny tonoko. Ay variana manao detektiva amin'ny fifindratoerana sy ny asan'olona oatra izao ny ato. Tsy dia hoe izany kosa angambe. Fa ahoana fotsiny ary ka?
Reo dosie mivangongo ny tondronareo mihitsy no antony. Nampilavolefona ny enjana maro ny ray azy mantsy ireo raharaha reo, dia lasa fotodresaka nahaliana ny rehetra ny hoe iza no havita mahazy. Dia mihina fa no fandraisana makotrokotroka natao areny enjana lazainao reny dia tsy afaka mifantoka amin'ny asa intsony izy. Ianao koa re dia efa manita plaza amin'ity hoe fandraisana makotrokotroka. No marina nefa izay nambarako anao izay. Fehezam-boninkazo champagne sisa dia complet avao. Miala tsiny indrindra aloha raha naneligelinanao. Tsitsinika. Fa mbola tsy lazaina marina indray hoe inona ny atondianao teo e? Sa ve izaho variana? Tsy dia misy antondimanao ahoana akory ka. Tonga ny arabanao fotsiny tonga sotra eto aminay dia an'olo tena ho namana afaka manampy anao raha ohatra misy ilaina ihany koa. Satria mety ilana namana tokoa moa e. Mety hanamora ny asanao fotsiny angamba raha misy olona mamaly ny fanontanianao sasany, olona malala tsara n'ity olana ovanao ity. Zay tokoa saika anontaniako. Raha tsy diso dia mpiandry varavarana sy mpanoro lalan'olona moa ny asanao amin'ity komisariat ity sa? Eny tompoko. Ary mba mahatsikaritra ianao izany raha tanatin'ny minitra vitsy ny gadonanao teto dia fantatrao ny andraikitro ato. Azoko antoka fa tsy maintsy ho gaga tokoa ianao vao niteny an'izany. Mety ho lasa koa ngamba ny sainao hoe tsy mahay mitsika ve asa ianao mihitsy mahasositra? Sa tsy izany? Ka re tompoko marina. Miezaka manafaingana resaka fotsiny aka. Tiako zaraina aminao hoe namboloka karapasy toetra tamiko ny taona maro nanaovako an'ity asa ity. Ohatra le notsokatra miaro azo eny izany karapasy izany. Mino fa azonao? Zany ve moa tsy ho azoko fa tiako izany dia banda miseho milay manambanibanitsy. Azoko ka. Azoko tsara le resakao. Dia mino izany fa azonao amin'izay dika le fantaniako teo hoe mety ila namana tokoa moa. Eny mahafinaritra be no miresaka aminao. Fa andeha hamonjy ny asako amin'izay angamba raha tsy misy ilanao ankoatr'izay. Mandehana fa tsy misy ilaiko anao ka. Tsy mbola misy fanontaniana moa izany no tiako lazainy. Eny ary tompoko. Mirary soanao ahita ny marina amin'ity raharaha ity. Misaotra indrindra monsieur Rado. Mirary soanao ihany koa. Namana-pamaly fanontaniana angamba betsaka any. Tsy fofona ny laza mamofona fiatsaram-bela tsisy fifadipitokisana be. Saingy raha te lalao filmy alahy dia mandrasa fa asehoko amin'ny lahy hoe izany namorona fitsipika amin'ny fian'izany lalao izany. Renareo teo fizarana voalohany tantara mitondra ny lohateny hoe Varomaizina. Tantara nosoratany Rajaonarso Jean Flavien, Nona Laoviny, Irina Sandra, Niara Besson, Itokina Kalona, miaraka amin'ny Robin, tout bienvenue ary Fidernienne. Nanatotosy Niara Besson, nandray feo Patrice Nomenjanahary, nandrindra Niara teknika Fidernienne. mbola itoy